Eo amin'ny tontolo ny fanasoavana ny mpiara-monina indray kosa dia ankizy miisa 400 avy any amin'ny faritra Sakara avy amin'ny faritra atsimon'ny Nosy iny no azo fanampiana amin'ny fiverenana an-tsekoly avy amin'ny Aide et Action Océan Indien ary tamin'ny alalan'ny fanoloran'ny RTL lela vola mitetina 4 tapitrisa ariary ho an'ity fikambanana tsy miankina ity moa no anatanterahana izany. Nanolotra lela vola 4 tapitrisa ariary ho an'ny fikambanana tsy miankina Aide et Action Océan Indien tambazotra RTL ho fanampiana ny fikambanana amin'ny asa ny dian'ny famerenana ireo ankizy eny an-tsekoly sy ny fanalana azy ireo amin'ny asa. Ny tanjona voalohany Aide et Action moa dia ny azon'ny rehetra fanabeazana mendrika. Ankizy 400 arak'izany no azon'ny fanampiana an-tsekoly ka ireo ankizy monina ny Sakara any amin'ny faritra Atsimo ny Nosy no tolorana izany fanampiana izany. Ty fanampiana ny RTL ny Aide et Action eto Madagasikara ty zany dia famatsim-bola mitetina 4 tapitrisa ariary izay nangonony zareo tamin'ny alalan'ny vola azony tamin'ny fan 15 sy ny fan 5 nanomezany ariary isaky ny misy mampiasa an'izay zany nandritry ny volana janoary 2013 dia izay vola zay ampiasainay zany anampiana tsy mahantoka tanteraka izay le famerenana n'le sekoly le ankizy any an-tsekoly amin'ireo commune telo ny Andranolava Ambinany dia miary Taheza fa fandraisana anjara zany le izy dia mahakasika ankizy 400 eo dia ny frais de droit d'inscription zany no alaina ao anatiny dia ny fitaovana kit hoentin'ny ankizy mianatra fourniture tsotsotra kitapo kely cahier stylo satria le ankizy dia ankizy tena sahirana ary koa ny karazana cours de rattrapage angamba ny mazava kokoa antsika ahafahan'le ankizy efa tsy mianatra intsony miverina any am-pianarana zay angamba amin'ny Nosafidiana manokana ny any Sakara satria any an-toerana no ahitana ireo ankizy tsy mianatra betsaka indrindra. Olana maro no mahatonga azy ireo tsy mianatra, isan'izany ny tsy fahampiany enti-manana ho an'ireo ray aman-dreny ka voatery maniraka ireo zanany hiasa. Ankoatra ny famerenana ireo ankizy an-tsekoly moa dia misy ihany koa ny hetsika fanalan'ny ankizy amin'ny asa ka 200 amin'ireo ankizy no esorina amin'izany asany izany. Ezahana hitohy maharitra ho hiatrana ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Aide et Action ny fanampiana ireny ankizy tsy mianatra ireny ka izany indrindra no hampandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra tokony hanatanteraka izany.